Faly manabatsika indray tsiraiavy mpanaraka ny fandaharana eto amin'ity fahitalavitra ity. Androany 9 Jona taona 2024, andro manandaza, sabata manandaza eo amin'ny fiangonana Apokalipsy eto Madagasikara. Satria dia nisy indray ny batisa lehibe tetỳ Andranotapana izay nitotsaina niarahana tamin'ny ray aman-dreny ny Pastera Mayola tamin'ity androany ity sy ireo pastera maro samihafa. Eto izay dia manasanao anaraka ny toriteny izay nataon'ny ray aman-dreny Pastera Mayola tetỳ Andranotapana. Tao ihany koa ireo batisa izay nitanterana tamin'ity androany ity izay miisa eo amin'ny 100 latsaka eo izy ireo nanolo-tena ho an'izay tamin'ny batisa izay. Tao anatin'izay ihany koa dia nisy ihany koa ny fanoloran-jaza rehefa nanao ny batisa tetỳ Andranotapana ihany ray aman-dreny Pastera Mayola tamin'ity androany ity dia nanararaotra izy nitsidika ny fanorenana ny fiangonana Atoibe Ambohidratrimo. Zany dia anasaiko anao ampitiavana, anarahanao ampitiavana ny fandaharana hatramin'ny farany. Mijery afinaritra tompoko. Ny fiainantsika tsirairay avy aoka mba hoamboany elatra Andriamanitra ny toerako sy toeranao amin'ny sofototra. Asandrato ambony ndanantsika amin'izao fotoana izao. Tovy ambony tsara ndanantsika. Masina! Masina! Masina ianao Jehovah tompony masina. Eniko ny voninahitra amin'ny tany rehetra. Manao ny tena, manao ny laza, manao ny fisandrantana manaraka. Halleluja. Amen. Arotika ho an'Andriamanitra zany izany voninahitra. Halleluja.
Masery ho anao ray mandrakizay dia manasantsika fiangonana andray ampanajana ampitiavana ny vaky teny avy amin'ny soratra masina. Tantara voalohany toko faharoa amby roapolo andininy fahadimy ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Soramandry. Ny namorian'i Davida ny zavatra hoento manao ny tempoly sy ny afara nataony amin'ny hanaovana azy. Raisika amin'ny andininy fahadimy. Fa hoy Davida, Solomona zanako mbola zaza sady tanora fanahy, ary ny trano atao ho an'i Jehova dia tsy maintsy ho lehibe indrindra, mba hielany amin'ny tany rehetra ny lazany sy ny voninahiny. Ko ho vononiko raha teo ny zavatra hoento manao azy. Ka dia nahavonina betsaka Davida raha mbola velona izy. Ary niasany Solomona zanany izy ka nandidy azy hanao ny trano ho an'i Jehova, Andriamanitry ny Israely. Ary nanao taminy hoe, anaka, efa mbia tampokony hanao trano ho an'ny anaran'i Jehova Andriamanitro. Saingy nisy tenin'i Jehova tonga tamiko nanao hoe, be ny raha efa nalatsakao, ary ady lehibe no efa nataonao, koa tsy mahazo manao ny trano ho an'ny anarako ianao, satria be ny raha efa nalatsakao tamin'ny tany teo masoko. Fa indro ianao hiteraka zazalahy, izay ho lehilahy miadana, ary ampiadaniko tsy hisy hahazo azy ny fahavalony rehetra manodidina. Koa ny anarany dia atao hoe Solomona, ary ampiadaniko sy ampandriko fa izay ny Israely amin'ny androny. Izy no hanao ny trano amin'ny anarako, ary izy ho zanako, ary izaho ho rainy, ary izaho ampitoetra ny seza fiandriana ny fanjakany amin'ny Israely mandrakizay. Koa ankehitriny, anaka, ho aminao ane Jehova, ka ambinina ny ianao, fa ataovy ny trano Jehova Andriamanitra ao arak'izay nilazany anao. Ary omeny Jehova saina sy fahendrena ny ianao ka hatsangany ho mpanapaka ny Israely mba hitandremanao ny lalàn'i Jehova Andriamanitra ao. Ary amin'izany dia ambinina ianao raha mitandrina ankatony ny lalàna sy ny fisipika izay nandiny Jehova misesy ho an'ny Israely, mahereza sy matanjah, ary aza matahotra na mivadi-poa. Toizantsika ny vaky teny araka amin'ny filazantsarani Jesosy Kristy ao amin'ny Jaona toko faharoa andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Soramandry. Niakaran'i Jesosy tany Jerosalema tamin'ny Paska sy nandroany mpivarotra sy nanesorany varo ny ala teo an-kianjan'ny tempoly. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary efa akaiky ny Paska ny Jiosy, ka dia niakatra tany Jerosalema Jesosy. Ary hitany teo an-kianjan'ny tempoly ny nivarotra omby sy ondry sy voromailala ary mpanakalo vola izay nipetraka teo. Dia nanao kotopizy ka nandroaka azy rehetra hiala teo an-kianjan'ny tempoly, na ny ondry, na ny omby, ary narara ny vola ny mpanakalo vola sady nazerany ny latabatra. Dia hoy izy tamin'ny nivarotra ny voromalala, ento mivoaka reto zavatra reto, aza atao trano fivarotana ny tranony raiko. Ary ny mpianany ahatsara fa voasoratra hoe, ny firetako ny amin'ny tranonao no haharitrahina ahy. Fa namaly ny Jiosy ka nanao taminy hoe, inona ny famantarana asionao aminay no manao zao zavatra zao ianao? Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, raha vao ity tempoly ity, ary amin'ny atelona dia atsangako indray izy. Fa hoy ny Jiosy, enina amby 20 taona zay no efa nanaovana ity tempoly ity, ka ianao va atsangana azy amin'ny atelona? Fa ny tenany no tempoly no lazainy. Ary koa rehefa nitsangana tamin'ny maty izy, dia tsaroy ny mpianany, fa efa nilaza izany izy. Ary dia nino ny soratra masina sy ny teny izay nolazain'i Jesosy izy. Ary noho ny tao Jerosalema Jesosy tamin'ny Paska, dia tamin'ny andro firavoravoana, maro nino ny anarany raha nahita ny famantarana azy izay nataony. Fa Jesosy nahatoky azy satria izy nalala ny olona rehetra, ary tsy nitady olona hanambara olona izy, fa ny tena ny mahalala izay tao am-pon'ny olona. Marantsika mivaky teny Korintianina voalohany toko fahatelo, raisitsika amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo, dia mitsahatra hatramin'ny fahafito ambin'ny folo ihany. Korintianina voalohany toko fahatelo, andininy fahaenina ambin'ny folo
sy ny fahafito ambin'ny folo. Soramandry. Ny am'raha ampitoroteny sy ny mbola izatoetra azy. Aminaran'i Jesosy, raisy mindiny fahina ambin'ny folo. Tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo, ary ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra, dia mba ho simban'Andriamanitra kosa izy, fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo izany. Hotahina ny teny asoa ny fanasiny tenantsika ho an'Andriamanitra amin'ny voninahitra. Ivavaka tsika nisaotra an'Andriamanitra ny amin'izany vakiteny izany sy amin'ny reto fanatitra sy favokarenana izay natolotritsika eo an'Andriamanitra ary ireo fanatitra hafa ihany koa izay mbola ho ataontsika. Ivavaka itsika. Jehovah'Andriamanitra raha eo. Misotranao izay nitantananao ny fiainanay. Nandritrin'izay atsasaky ny taona izay satria dia efa nisasaka sady ny taona amin'izao volana jiona izao. Zavatra maro samihafa no famaofao tamin'ny fiainanay nandritrin'izay fotoana atsasaky ny taona tamin'ity taona ity izay. Fa ankehitriny dia noho ny fitahiana sy ny fanambinana nomenao anay dia ndreto izay mivory eto amin'ity toerana andranotapahana ity indray. Nitondra ny fanatitra araka ny baikonao manao hoe aoka tsisy iseho foana natreko tsy mitondra fanatitra ny olona. Fa tsy ny fanatitra ihany tompo no atolotray androany fa ny tenanay mihitsy no tempoly velona ho atolotray anao ho fanatitra n'ity sabata ity koa satria dia misy fanahy an'olo-tena maro ao anatin'izany batisa izany anolotra ny tempoliny ho anao. Raisoary ny fanatitra izay atolotray mba ho akasitrahanao amin'ny seza fiandriananao. Na ny vola izany na ny tenanay mba hoe mikamanitra amin'ny seza fiandriananao. Ary tsy verina aminao foana ny teny fikasanao raha tsy nantanteraka izay nampandehananao azy izay manao hoe voako ny varavaran'ny lanitra androtsako fitena fianambiampo anareo. Fa asiky teny mafy ny valala tsy hanimba ny vokatrareo dia avanim-boa ny voalobokareo. Anareo dia ataon'ny firenena rehetra hoe tany mahafinaritra sy sambatra. Hoy ianao Jehovah tompony maro. Dia mitenena ary amin'ny alalan'ny vakitenin'ny soratra masina fa mihaino izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay maty ny levona nitsangana araka ny soratra masina no angatana izany. Halleluja. Amen. Dia manatsatsika ary mba hamonjy toerana andray ny afatra anio. Vao hanomboka ny toriteny dia miposaka ny masoandro izany hoe manarika antsika eto ny Jehovah zany. Ataovy mafy ny tehaka ome voninahitra izy amin'ny feo mafy manao hoe magaga fa nangatsika nandritry ny herinandro fa tonga androany ny fotoana hoe isy batisa lehibe tondra ny tapahana dia efa manomboka manala ny akanjobary ny sasany amintsika. Na nisy herika amin'ny fahafiarana tsy ny herinandro maromaro ihany koa ny olona na henon'ny hoe isy konferansa isy batisa dia maro ny olona vao ny andro nangatsika dia efa tena aloha milamina aloha fa sao mikohako sao voan'ny sovoko andro mangatsika ty ve ahoana ny idirana anatin'ny orano fa mbola misy maramila ny Kristy ihany ao tsy matahotra orana tsy matahotra atsika tsy matahotra hafanana vonina androany iroso amin'izany fanoloran-tena izany. Koa dia arabaina manokana zany itsika raim-pianakaviana reny-pianakaviana tanora zaza zanaka izay an'olo-tena indray androany na dia atao hoe ririnina sy mangatsika ary ny andro dia tsy nampiverin-dalana atsika zany fa tena nasehotsika ary dia magaga tokoa fa vokatra izay finoantsika izay tsara ny andro vanomboka ny toriteny miposaka ny masoandro ary dia mafana ny andro omena voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Halleluja. Io manko takany tamin'ny andro ny zanak'Israely hoe rehefa atoandro dia eo ambonin'ny fitoerana masina indrindra eo ny andro raona dia rehefa alina mivadika afo iny dia atsika koa asehon'Andriamanitra koa fa Jehovah ilay masoandro fahazavana tondra ny hafanana dia na dia faran'izay mangatsika zany andro
rehefa anao batisy ohatry zao tsika dia mafana dia tena jereva vao maika arakaraky ny tenenako vao maika mampipoaka an'le masoandro hoe fa eto Jehova manatrika atsika eto ko aza matahotra andro vitsy fa sitraka ny ray no anomenareo ny fanjakana miarabantsika rehetra koa vahiny izay tonga eto sambany androany mety manatrika ny zanakitsika ho atao batisa ny ray tapo amintsika ho atao batisa ny ray mandrenitsika ho atao batisa namantsika mpiaramonina dia tonga koa tsika mba manatrika azy ireny manafana fitiavana lehibe no anton'izany satria tsy andeha an'olo tena anao zavatra ratsy na andeha an'olo tena anompo ny devoly fa n'olo tena ho an'Andriamanitra dia tonga koa tsika mba manotrona ireny fianakaviantsika ireny ireo fianakaviana namana sy tapaka tonga manatrika eto tsika dia efa nao fofoatanantsika mba hiarabantsika reo namantsika sy vahintsika ireo zany ho mariky izay fifaliantsika dia asivotehaka mafy mariky izay fifaliana anomezantsika voninahitra an'Andriamanitra izay tsy adino miaraban'ny fingonana rehetra manerana ny Madagasikara izay manaraka zao fandarana zao sy itsika aty ampitan-dranomasina izay manaraka tsy tapaka koa na ny aty Afrika na ny aty Amerika aty Eropa aty Azia aty amin'ranomasina Indiana aty Maorisy sy aty La Réunion izay misy voaka malagasy koa amin'ny nosy manodidina trano Komoro aty Komoro dia misy apokalypse izay voaka an'Andriamanitra tsy adino daholo itsika tsiraray amin'izay misy atsika koa dia andray ny hafaritsika androany satria raha misy mpanao teray mibebaka hoy ny soratra masina dia ny lanitra ray manontolo no mifaly ka ny hafatra zay omentsika androany izay mivakina tamintsika teo dia miresaka hoe tempoly natsangana efa nanomboka tany amin'ny androny Davida mpanjaka araky ny vakitsika teo amin'ny tantara voalohany toko 220 tao ny fikasana voalohany anangana ny tempolin'Andriamanitra satria ny tempoly teo aloha dia trano lay labasy reny no nanaovana ny tempoly kanefa ny Davida mipetraka amin'ny trano vato fa nanomboka avy tany Egypte namaky ny tany efitra mandrapa tonga tamin'ny fanjakany Davida dia trano lay no mipetrahan'i Jehova natao trano lay io tempoly io fa izy Davida hoe andeha ataoko trano vato io tempoly io anao trano an'i Jehova fa mba tsy rariny loatra za mpanjaka mipetraka amin'ny trano manara-penitra nefa ny Jehova trano lay rehefa nanapa-kevitry Davida anao trano an'i Jehova dia zao ny zavatra nambarany raha raisitsika amin'ny tantara voalohany toko 5 io tantara voalohany toko 5 ny andininy 5 no vakitsika fa hoy Davida Solomona zanako mbola zaza sady tanora fanahy ary ny trano atao an'i Jehova dia tsy maintsy ho lehibe indrindra mba hielany amin'ny tany rehetra ny lazany izy ny voninahiny ka vononako raha teo ny zavatra hoentina manao azy ka dia navanina betsaka Davida raha mbola velona izy zany hoe nilaza zany Davida hoe ny trano zay atao an'i Jehova io tempoly atao an'i Jehova io dia tsy maintsy ho lehibe indrindra mba hielany amin'ny tany rehetra ny lazany sy ny voninahiny hielany amin'ny tany rehetra ny lazany sy ny voninahiny ka vononiko raha teo izy no entina manao izany eny tsara ho atao lehibe izany trano zany mba hielany amin'ny tany rehetra ny lazany sy ny voninahiny dia naniraka ny zanany izy dia hoy izy eo amin'ny 1:1 sy 7 ko ankehitriny anaka ho aminao ne Jehova ambinina ne ianao mantsy Solomona zany ataovy ny trano Jehova Andriamanitra ao arak'izay nilazany anao ary omeny Jehova saina sy fahendrenana ianao ka tsangany ho mpanapaka ny Israely mba hitandremanao ny lalàn'i Jehova Andriamanitra ao ary amin'izany dia ambinina ianao raha mitandrina akatony lalàny sy ny fitsipikiny izay nydidiny Jehova an'i Mosesy ho an'ny Israely mahereza sy matanjah aza matahotra na mivatompo ny afatra omenantsika androany zany dia hoe fanamboarana ny tempoly ary io tempoly io dia atao lehibe mba hore ny lazany sy ny voninahiny hore ny lazany sy ny voninahiny
raha kely zany le izy dia tsy ho hitan'ny olona io le tonga n'le fitenenana hoe taizany elaela ny tsy hita e dia hoe kely sy bitika ka tsy hitan'ny olona izy ny kely tsy bitika dia tsisy mahita dia normalina tokoa rehefa kely dia tsisy mahita rehefa omby mahita dia tsy lelafin'ny namany fa ho atao lehibe ozy izy ny tranon'i Jehova io tempoly io atao lehibe zany tempoly zany dia mandana fa ho ambininy ianao ataovy ny tempoly fa ho ambininy ianao dia raisiny hoe tempoly ara-baky teny tokoa io atao io a dia samy manao tokoa tsika manao ny tempoly samy manangana ny fiangonana ary samy miezaka manao zay tratra ny habeany zany fiangonana izany izany tempoly izany samy miezaka manao zay ho lehibe ho lehibe ho lehibe fa tsy hoe mekely mekely raha mijeritsika zao ny fanorenana zay ataotsika fiangonana ny any eto Ambohidratrimo ato mankely azy eo zay rehefa avy eo hijery hoe manaona ny fandrosin'ny fanon'ny asa ao ny any Iavo ambony zany ny any Tsahatsy resy aty Sabotsinamena aty fiangonana Tsiraray avy miezaka manao azy ho lehibe arak'izay tratra nefa dia kely ny ondry ao anatiny any fiangonana izany ao lehibe le tempoly mba iseho ny voninahiny ieleran-tany ny lazany dia rehefa tonga koa Kristy dia niresaka n'io tempoly io koa Kristy dia vaky tenintsika tao amin'ny Jaona tao Jaona 2:2 Jaona 2:2 vakitsika manomboka ny 9:7 ka hatramin'ny 12:20 tonga teo amin'ny tempoly Jesosy kaiky ny Paska tao ivelan'ny tempoly teo mikanja teo tokotany zany varotra tsy fakahitana inona monina midy tao varotra daholo ny olona zany varotra omby varotra ondry varotra osy atao fanatitra amin'ny andro Paska mba samy mitondra ny azy ka dia inona moa ny tsinony raha eto tokotany fiangonana no ivarotana an'izany io ny fiangonana dia tokotany eo no mivarotra azy tsy andro sabaty io fa andro andavanandro hoe eto ny ivarotana azy zavatra ho atao fanatitra amin'ny Paska ihany io eo mpanakalo vola mpanakalo devizy zany takalo ny devizy ny euro zany takalo vola gasy ny dolara takalo vola gasy ny vola sinoa takalo vola gasy fa andehanao fanatitra ho an'Andriamanitra tonga avy any Jesosy direct inona ary ty zavatra mitrango eto ty naripany sy ny roasiny daholo hoeto any ivelany kianja any reto any nareo mivarotra any reto any nareo mikarakara an'io fa tsy ato anatin'ny kianja ato no ivarotana naovana lavanty dia mba hitrereto amin'izany moa kianja ivelany ary ny roasiny Jesosy andraindray ary le varotra efa tonga ao am-piangonana mihitsy le varotra ao am-piangonana no manao lavanty voaka daholo ny lavanty rehetrarehetra ny akanjo ohatriny ny ty mialany ny vazy ohatriny ny ty mialany ny hena voafatotra na ny matavy na ny mahi lavanty ao am-piangonana tsy maninona fa tsy mbola nalala ny olona tamin'ny andron'i Jesosy hoe tsy mety ane zany fa rehefa tonga Jesosy dia niravany le varotra rehefa voarava reo varotra rehetrarehetra be da be ny olona sosotra satria ny latabatra ny ongana fa hoana koa ary ty ataon'le Jesosy ty nefa olona mba mahafinaritra olona tsara fanahy be io manasitrana sy manangana ny maty ka hoana ny olona sahirana mivarotra ty indray naongakonga ny latabatra jiosy daholo nefa ireo mivarotra reo dia ozy le jiosy ireo tamin'i Jesosy inona ozy izy ny famantaranao omenao anay anaovanao an'izao zavatra zao inona ny famantaranao omenao anay mahatonga anao masaha an'izao ka raha amin'izao fotoana zao anao no manaova an'izany eny Analakely na eny Sotro na eny Besarety eny aongaongany daholo ny varotra ny olona fa dia fitsaraham-bahoaka mpanagaka tamin'izany tsisy na hetsika ny olona tsisy na vitana anao inon'inona fa ny tenin'ny reto jiosy reto hoe inona ny famantarana omenao anay ny antony anaovanao an'izao 9:20 ka hatramin'ny 12:20 fa namaly ny jiosy ka nanao taminy hoe inona ny famantarana asehonao anay no manao zao zavatra zao ianao Jesosy namalika nanao taminy hoe raha vao ary ty tempoly ity ary amin'ny atelona dia atsangako indray izy fa hoy ny jiosy 9:7 taona izay no efa nanaovana ity tempoly ity 9:7 taona ka ianao fa ahatsangana azy amin'ny atelona fa ny teny an'io ny tempoly no lazaina
Ary koa rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia tsaroa ny mpianany fa efa nilaza izany izy ary dia nino ny soratra masina sy ny teny izay nolazainy Jesosy. Inona ny famantarana omenao ozy izy reto olona reto toy Jesosy? Raha vao itempoly hitany masonareo io tsara tarehy tsara rafitra io, fa anatin'ny atelona dia atsangako indray io. Gaga ny olona 9 taona verangany nanaovany entreprise an'io teto. 9 taona. Dia ianao anangana an'io anatin'ny 3 andro, fa izy ianao manaonao izy ianao. Ny olona izy tsy nalala fa ay ny tena an'io tempoly lazainy raha vao io. Anatin'ny atelona dia ho atsangako. Inona ny famantarana angata ataonao toy izay raha vao ary ty tempoly ty fa atsangako anatin'ny atelona. Fa tsy azon'ny olona zany, inona ny dikan'izany? Dia jereo io famantarana io. Indro Jesosy ny teny an'io famantarana io. Teo izy ny teny azy fa efa ny teny anazy koa izy teo Matteo 12. Matteo 12 laza nanome famantarana ny reto jiosy fariseo sy mpanorandalàna fivavahana jodaisma reto hebraika. Matteo 12 andininy 7 ka hatramin'ny 7. Matteo 12 andininy 7 ka hatramin'ny 7. Ary tamin'izany ny sasany tamin'ny mpanorandalàna sy ny fariseo namalika nanao hoe mpampianatro, tahita famantarana avy aminao izahay. Fa Jesosy namalika nanao tamin'ny hoe zay taranaka ratsy fanasy mijangajanga dia fatra mpitady famantarana. Nefa tsisy famantarana omena azy afa-tsy famantarana any amin'ny Jona mpaminany. Fa tahaka ny toeran'ny Jona 3 andro sy 3 alina tao kibony azo andrano lehibe dia toy izany koa ny toeran'ny zanak'olona 3 andro sy 3 alina ao anatin'ny tany. Rehefa nonga Jesosy zany latapatry ny olona dia ozy izy varitra reto sy ny jiosy, inona ny famantarana omenao anay? Raha vao ozy izy ny tempoly fa anatin'ny atelona dia ho atsangako. Dia avy indray ny fariseo sy ny mpanorandalàna, ianao moa zany Jesosy ny mpampianatra enjana indrindra sy tena mihoatra ny olona rehetrarehetra. Amin'ny mampampianatra tena enjana anao ary, mba meo famantarana koa ary zay. Inona ny famantarana omenao anay? Nareo taranaka ratsy fanahy reto. Manenjika olona, mpanaratsy olona, mpanopa olona, mpamoron-dainga, sady mpangalatra, ny mpijangajanga, ny pisloky, fafazana lainga daholo, ny mpiara-mivavaka rehetrarehetra, sy ny sisa. Mba ndotona an'io Kristy io. Fa zao, raha ihany ny famantarana meko anareo. Tsy maro. Raha ihany. Fa tahaka ny Jona 3 andro tao kibony azo andrano, zanak'olona koa ipetraka ao anatin'ny tany 3 andro sy 3 alina. Dia tsara ny ifandraisany zany. Rehefa nravany Jesosy ny latabatra teo kianjan'ny tempoly, roasina ny mpivarotra omby sy ny ondry sy ny osy rehetrarehetra, dia hoy zareo, inona ny famantarana omenao anay? Avokoa reto fariseo sy mpanorandalàna reto zay tena miseho azy mainy soratra masina sy enjana indrindra raha baiboly. Tsy mino an'i Jesosy, omeo famantarana koa izahay. Fa tsy mba ino mihitsy zay raha tsy misy famantarana omenao. Tsy nanome famantarana hafa mihitsy Jesosy fa tempoly ihany no resahana. Tenany, raha vao tempoly io fa afaka telona dia atsangako. Tia ny famantarana omena anareo tahaka ny Jona 3 andro sy 3 alina tao kibony azo andrano, tahaka izay koa za. Rehefa maty ipetraka ao pasana 3 andro sy 3 alina, zay ny alalanareo fa za ilay Kristy mpamonjy anareo. Tsy anameloko anareo ny atongavako, nareo ratsy fanasy mpijangajanga io. Tsisy afaka amin'izany tsika tsiraray avy. Na mpitondra fivavahana, na olon-tsotra, na mpitondra fanjakana, na tambany voatra, na mpanan-karena, na mahantra, na andreny vohatra. Samy ratsy fanahy daholo tsika, samy mpijangajanga. Izy ny afaka nanamary tenan'izany hoe za tsy mba ratsy fanahy, za tsy mba mpijangajanga. Fa zao, na dia izany ary ozy izy Jesosy, tsy andatsa anareo tsy anameloko anareo ny atongavako, fa ray ny famantarana omeko anareo, alalanareo fa za no mpamonjy anareo. Raha mino an'izany anareo, raha vao tempoly io fa anatin'ny atelona io dia atsangako. Ipetraka ao anatin'ny tany 3 andro sy 3 alina tahaka ny Jona 3 andro sy 3 alina tao kibony azo andrano. Zay ny alalanareo fa za no Kristy, manisa anareo fa nomena saina. Zay manatsaina ozy izy aoka izy anisa, nisan'ny bibidia, anisany 666. Zay manatsaina koa aoka izy anisa. Farafaravany io tempoly io 3 andro sy 3 alina ihany dia ho atsangany. Dia tamin'izany nga tsy azon'ny olona zany, tsy zavatra fatiny zany. Hoe za tahaka ny Jona 3 andro sy 3 alina tao kibony azo andrano, fa ny olona tamin'izany anie ozy izy nino ny Jona. Fa hitsangana reny mponina reny ozy izy, hitsara anareo.
satria misy lehibe noho Jona eto. Jona ary tanàna kely iny nivonjeny. 3 andro sy 3 alina nandalovany tao kibon'ny hazan-drano zay izy vao navonjeny iny. Fa ny zanak'olona amonjy zao tontolo zao tsy maintsy mandalo 3 andro sy 3 alina. Ka raha mino an'izany ianareo. Raha minonareo fa raha oravano io tempolo io dia hitsangana afaka amin'ny atelona dia ho hitanareo voninahitr'Andriamanitra sy ny famonjena. Ha, enao ve hozy izy? Iza no anangana an'io anatin'ny atelona? 7 taona nanaovana an'io. Tsy azony olona ny resaka. Tsisy nazava taminy. Ary izy moa ny tena tsy nahazo an'izany. Le mpitondra fivavahana. Fivavaka tamin'ny andro sabata. Tsy mihinana kisoa. Tsy mihinana biby maloto. Dia ny fariseo, ny jiosy, ny mpanora-dalàna. Zay niavian'i Kristy ihany. Tiana moa ny sarin'izany hoe tempoly ravana. Atao tsara ny voninahiny sy ny lazany. Inona ny sarin'izany? Fa io 3 andro sy 3 alina no ipetrahany. Dia inona ny sarin'izany? Izao no voalaza amin'ny Romanina. Romanina 9:1 ka hatramin'ny 7. Romanina 9:1 ka hatramin'ny 4 mantsy azafady. Ny fahafahany mino an'i Kristy amin'ny herin'ny ota ary ny fanamasinana azy. Fahafahany mino an'i Kristy amin'ny herin'ny ota. Inona moa zany finoanan'i Kristy tadiavina amintsika zany? 1:1 ka hatramin'ny 4. Inona ary no lazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika eto ambony fahasoavana? Sanatria izany. Ataontsika izay efa matiny amin'ny ota ahoana no velona amin'ny ihany. Tsy fantatrareo va fa na iza isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Ko niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesany isika mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Io zany le tempoly. Le tempoly io raha vao izy fa tsangako anatin'ny atelona. Ka rehefa raha vano io tempoly io dia vonoina zany ilay Kristy. Ka rehefa maty ilay Kristy dia alevona. Dia rehefa aveo Kristy tsangana amin'ny maty. Fa itsika koa ilay tempoly n'Andriamanitra velona, nidiran'ny ota, nidiran'ny fahotana rehetrarehetra. Ho vonoina koa androany. Dia ho ravana ilay tempoly androany. Fa hatsangana ao anatin'ny atelona. Izany hoe tsika zany izay ho atao batisa androany, ny sariny zany dia tempoly ho ravana. Dia hatsangana ao anatin'ny atelona. Hiara-maty amin'i Kristy ny dikan'izany. Dia hiara-ilevona amin'i Kristy dia hiara-hitsangana aminy amin'ny fiainam-baovao. Fa niza atao batisa amin'i Kristy dia io ilay tempoly vonoina dia hatsangana ao anatin'ny atelona. Zay ny sariny. Zay ny famantarana. Ny famantarana izany dia Kristy ny maty, ny levona, ny tsangana. Ono ilazana azy eo amin'ny Korintianina 2, 5:7. Korintianina 2, 5:7. Sy ny 4 ny amin'ny fitsanganana maty. Fa natolotra anareo isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko dia izao Kristy maty noho ny fahotantsika araky ny soratra masina. Dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro 7 araky ny soratra masina. Kristy maty noho ny fahotantsika araky ny soratra masina. Nalevina natsangana tamin'ny andro 7 araky ny soratra masina. Azavao zany le Kristy maty nilevina nitsangana araky ny soratra masina. Fa misy koa zany Kristy maty nilevina nitsangana tsy araky ny soratra masina. Raha misy maty nilevina nitsangana araky ny soratra masina io ve le Kristy nonao? Izy io. Dia izy ary le maty nilevina nitsangana tsy araky ny soratra masina. Démontreo. Izy le maty nilevina nitsangana tsy araky ny soratra masina. Fa Kristy nanome famantarana. Raha vao ny tempoly fa afaka atelona dia ho atsangako. Nanome famantarana tahaka ny Jona 3 andro sy 3 alina. Tahaka izay koa ny zanak'olona 3 andro sy 3 alina ao anatin'ny fasana. Fa zao ianao ho atao batisa, hiara ilevona amin'i Kristy, hiara maty amin'i Kristy, hiara hitsangana amin'i Kristy. Dia ahoana? Raha tsy misy fitsanganana amin'ny maty ary dia ahoana? Ho vonoina zany le olona atao batisa. Ho vonoina ianao. Ary rehefa maty ianao dia alevona.
ka raha tsy hitsangana maty eo anao fa faty eo dia ahoana? Ary raha Kristy io maty ka tsy nitsangana tamaty, inona ny zavatra nitranga? Dia resahana iny io, batisa io fa tena fahafatesana mihitsy ny resahana iny io. Korinthianina voalohany toko 10 ihany tsika, eo tsika. 12 hatramin'ny 17 ny vakitsika. Raha Kristy nitoriana fa natsangana tamin'ny maty, ao ny lazany sasany eo aminareo fa tsy misy fitsanganana amin'ny maty. Fa raha tsy misy fitsanganana amin'ny maty na dia Kristy aza dia tsy natsangana. Raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toroteninay, ary foana koa ny finoanareo. Ary dia hita vavolombelona mandainga ny amin'Andriamanitra izay satria efa nilaza amin'Andriamanitra izay satria efa nilaza fa Andriamanitra no nanangana ny Kristy. Nefa raha tsy natsangana ny maty dia tsy mba natsangana izy. Fa raha tsy hatsangana ny maty na dia Kristy koa aza dia tsy natsangana. Raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finoanareo, ary mbola ao anatinareo ihany, ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo, dia very koa izay efa nodimandry ao amin'ny Kristy. Fa raha amin'izao fiainana izao no anantenantsika ny Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Kristy nidirany ota dia tsy maintsy maty, dia nilevona dia nitsangana. Fa tsy narahany ota ntsony izy nitsangana tao, fa nitsangana tamin'ny maty izy. Fa raha tsy nitsangana tamin'ny maty tao Kristy dia tsika rehetrarehetra rehetra tsisy antony hijanona antsika eto, tsisy antony izay notsika radio koa atao tokantrano ato amin'izao alina izao na amin'izao maraina izao na amin'izao atoandro izao. Kristy ary tsy nitsangana tamin'ny maty, koa iny nandina andanin'andro eno an'izany tsy handeha tendranotapahana ty koa ho atao batisa. Fa tena tsika misy ota nidirany ota sy ny aretina sy ny problème isan-karazany ty koa vonoina. Fa hiara maty amin'ny Kristy dia hiara ilevona aminy ao tsika. Ka rehefa mitsangana tamin'ny maty Kristy dia hiara hitsangana aminazy eo koa tsika ho lasa olona vaovao. Fa raha tsy nitsangana tamin'ny maty Kristy dia mbola eto tsika sy ny fahotantsika, fa tsy zavatra iny aninona azo atao amintsika, tsisy na iray aza. Koa satria i Kristy hitsangana amin'ny maty dia hitsangana avy eo koa tsika. Dikan'izany vonoina zany ny olona atao batisa ka ny olona maty dia tsy maintsy alevona. Dia zao nilazany azy ato. Betabe ny tsy mahazo an'ity teny ity fa androany izy ho azotsika. Korinthianina voalohany toko 10 andininy 7. Korinthianina voalohany toko 10 andininy 7. Raha tsy zany, anahoana ary izay atao batisa maty? Raha tsy hatsangana mihitsy ny maty, nahoana ireo no atao batisa ny aminy? Ary nahoana izay no manao viverin'ny ainay mandrakariva? Raha tsy izany, anahoana ary izay natao batisa amin'ny maty? Raha tsy hatsangana mihitsy ny maty, nahoana ireny no natao batisa aminy? Inona moa ny sariny izany? Ny olona atao batisa dia mino fa atao inona izy? Vonoina dia maty. Dia ny maty, io olona velona maty ara-panahy io zany no alevona atao batisa. Ka raha tsy hitsangana ny maty, inona ny anaovana batisa n'ireo olona maty ara-panahy ireo? Ireo olona maty amin'ny tsy fahalalana ireo? Ireo olona voafitaka ny devoly sy ny asany maizina ka tsy nahitany mazava ireo? Dia tsy maintsy vonoina ilay olona, satria nizaniza atao batisa amin'ny Kristy dia miara-maty amin'ny Kristy. Ka atao ahoana ary nanao batisa ny olona maty raha tsy hitsangana amin'ny maty izy, raha tsy ho lasa olom-baovao izy? Atao ahoana? Tsy maty ara-baky teny io resahana io zany. Hoe ny havanao zany tsy vita batisa dia maty, dia izy maty iny hoe ndao atao batisa farany izy voalevona ary. Tsy izay no hevitra io teny io. Fa ianao velona zao ny maty, fony fahavelona, maty ara-nofo, maty ara-panahy, dia mitsangana eo anao maty ara-panahy io. Fa nino ianao fa hiara maty amin'ny Kristy? Satria izay ny famantarana, izay ny famantarana hamonjenanao, izay ny famantarana omenanao. Raha vany io tempolo dia afaka teloana dia hitsangana. Dia nino an'izay Jesosy maty nilevona nitsangana tao anatin'ny fe-potoana ateloana zay ianao? Dia izay mino an'izay dia atao batisa dia ho vonjena. Izay mino an'izay fa maty Kristy nilevona nitsangana araky ny soratra masina dia atao batisa dia ho vonjena. Ary raha vita batisa izy dia Galatiana toko 7:20. Inona ny lazana azy rehefa vita batisa izy? Fa na iza Galatiana toko 7:20.
fa na iza nareo natao batisa amin'ny Kristy dia mitafy an'ny Kristy. Niza atao batisa amin'ny Kristy dia mitafy an'ny Kristy. Misy olona zany mitafy an'ny Kristy maty ny levona nitsangana araka ny soratra masina izay nahazo ilay famantarana 3 andro sy 3 alina. Ka na dia nipotehana azy teo anatin'ny atelona dia natsangana. Misy olona zany nandray izay fitafian'ny Kristy maty ny levona nitsangana izay. Fa misy olona koa nandray fitafian'ny Kristy maty ny levona nitsangana tsy araky ny soratra masina. Fa fitafiana hafa ny raisiny, tsy tao anatin'ilay famantarana, tsy nanana n'ilay famantarana. Dia mazava ho azy. Fereny olona ireny le ilaza hoe Tompo, tsy natao batisa tamin'ny anaranao ve izay e? Tsy namoaka devoly tamin'ny anaranao ve izay e? Tsy nanao asa soa lehibe tamin'ny anaranao ve izay e? Tsy efa nanao chorale ve izay e? Tsy efa mpitendry zava-maneno ve izay e? Tsy efa dorcas ve izay e? Izy dia saosy tsy dorcas nareo fa nanao focasy. Satria tsy izah no nitafianareo fa Kristy hafa. Kristy hafa nitafianareo fa tsy zah. Dia gaga le olona amin'izay andro izay fa ahoana ary? Tsy efa nitarina ny sabata ve izay e? Tsy efa tsy nihinana kisoa ve izay e? Tsy efa zao ve izay e? Fitafiana hafa no raisinareo. Ary io fitafiana io inona ny lokon'izy io izy? Fotsy ny lokony io. Io raisina io fitafiana fotsy. Nilazany azy ato amin'ny Apokalipsy. Zay nandray n'io fitafiana io dia ahoana nilazany azy? Apokalipsy 7 andininy 13 ka hatramin'ny 17. Apokalipsy 7 andininy 13 ka hatramin'ny 17. Ary anankiray tamin'ny loha olona namalika nanao hoe iza moa ireo miakanjo akanjo fotsy lava ary avy taiza izy. Hoy izaho tamin'ny tomboka ianao ny malala. Dia hoy izy tamiko reno avy tamin'ny fahoriana lehibe. Ary ny akanjo ny nosasany sy nofotsiny tamin'ny rano zanak'ondry. Ary noho izany dia mitoetra ny loha seza fiandrianan'Andriamanitra izy ka manompo azy andro aman'alina eo amin'ny tempoliny. Ary ilay mipetraka ambony seza fiandrianana dia amelatra ny tranolaina andrakotra azy. Tsy honoana nangetaita intsony ireo ary tsy haninona azy masoandro na izay hafananakorona. Fa ny zanak'ondry izay voan'ny seza fiandrianana no mpiandry azy ka hitondra azy ho any amin'ny loha ranony ranonaina ary fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny masony. Iza moa ireo manao akanjo fotsy lava ireo avy taiza izy? Io akanjo fotsy lava io ny marika an'io akanjo io dia atelonandro sy atelonalina. Io ilay famantarana atelonandro sy atelonalina ny raisiny tamin'izy natao batisa. Fa zao izy ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe. Nahoana moa ireo no tratrany fahoriana? Nanenjika azy ny vadiny, nanenjika azy ny zanany, nanenjika azy ny manodidina azy, nanenjika azy ny mpiara-mivavaka, nanenjika azy ny olona rehetrarehetra izay teo akaiky ny rehetrarehetra teo. Tsy izy izay tsy nanenjika azy. Fa ireo koa mbola tsy maintsy hotoriana ny filazantsara koa ireo. Ary ny fefiny zareo azy ato nataony manga ohatra ny tsika mihitsy ny fefiny eto. Efa naka ny lokony manga. Zavatra lehibe zany. Ka ireo izy no avy tamin'ny fahoriana lehibe fa ny akanjo no nosasany sy nofotsiny tamin'ny rano zanak'ondry. Noho tsara aty marina hoe be ny olona diso fanantenana. Rehefa natao batisa aloha dia mandray fitafiana. Fa fitafiana raisinao io zany na io fitafian'ny Kristy arak'ilay famantarana, na io fitafian'ilay Kristy tsy manana an'ilay famantarana. Io fitafiana raisinao io. Ka io fitafiana raisinao rehefa mandrakotra anao io raha sendra manoto ianao, raha sendra lavo ianao tamin'ny fahotana, dia zao raha vao miaiky ny fahotanao ianao dia matoky sy marina ilay Kristy tempolin'ny ravana dia natsangana anatin'ny atelona, ilay tao anatin'ny tany 3 andro sy 3 alina, fa anadio ny fahotanao, ny akanjom-pahotanao amin'ny rano raha vao miaiky ianao, satria fa mitafy azy, tafy an'ilay Kristy. Fa misy olona manao fitafiana hafa, mangataka famelan-keloka amin'ilay fitafiana ny raisiny io, ilay Kristy maty ny levona natsangana tsy araka ny soratra masina, dia manantena ilay olona hoe dia efa ao aminy ane za efa vonjeny fa sainginy zao. Tsy fantany ireo olona ireo ka tsy misy raha ny zanak'ondry manadio an'ireo. Fa raha ny Kristy sandoka, zanak'ondry sandoka nanadio anao dia tavela ianao. Ary ireo olona ireo izay nandray ny fitafiana ireo dia zao nilazany anazy ato hoe ary noho izany dia mitoetra alohan'ny seza fiandrianana izy, satria nanasa ny akanjony sy nosasany
sy ny fitsiny tamin'ny rany zanak'ondry. Dikan'izany raha vao diso zanak'ondry ianao zany, diso Jesosy ianao, tsy manasa ny fitafianao i Kristy sandoka io. Ny rany io tsy madio ny akanjonao sy ny fahotanao. Meo anay famantarana ozy izy. Inona ny famantarana omenao anay raha vao tempolo io fa anatin'ny atelona dia atsangako hoe. Dia tsika koa zany le tempolo andeha hiaraka horavana aminy. Horavana le tempolontsika misoritoka, ny fokasigara, ny ninana paraky, le tempolontsika marary, karazana aretina rehetrarehetra io. Le tempolontsika fatorany devolo, ny tromba, ny vazimba, ny kalanoro, ny fanaratsy, Belzeboba sy ny sisa. Fatorany reo zavavin-drano reo, mampahantra anao, mampankorotana ambony ambany tokantranonao, tsy hanananao taranaka, tsy hitanao asa. Horavana io, fa anatin'ny atelona, hitsangana io. Amen. Dia hiaraka manjaka amin'ilay Kristy. Dia inona ny zavatra ny teneniny ireo olona reo ozy izy. Noho izany dia mitoetra ny loha seza fiandrianana. N'Andriamanitra izy ka manompo azy andro aman'alina eo amin'ny tempolony. Ary ilay mipetraka ambony seza fiandrianana dia amelatra ny tranon'ilay ny andrakotra azy. Tsy honoana nangetaeta intsony ireo ary tsy haninona azy na ny masoandro na izay hafanana akoriny. Fa ny zanak'ondry eo vony seza fiandrianana no mpiandry azy ka hitondra azy amin'ny loha ranonaina. Ary ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny masony. Mazava ho azy zany. Fa ireo olona mandray fitafiana, ny tafen'ny Kristy ireo, dia olona nahalala ilay famantarana nalazain'i Jesosy hoe tahaka ny Jona 3 andro sy 3 alina ao anatin'ny kibon'azan-drano, tahaka izay koa ny zanak'olona. Raha vao ny tempolo fa izay ny famantarana omenanareo fa anatin'ny atelona dia atsangako zany. Dia itsika nefa n'ilay lazain'ny Korintiana voalohany tamin'ny vaky teny tao ilay 7. Izy ilay tempolo koa amin'izao fotoana izao ny Baiboly. Korintiana voalohany 7, 5. Tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo, ary ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Ahoana momba tonga ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatintsika? Niza natao batisa amin'ny Kristy dia mitafy amin'ny Kristy, maty, nilevona, nitsangana araka ny soratra masina. Izay ny hoe fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo ao. Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia mbola somban'Andriamanitra izy, fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo izany. Androany zany nisy tempolin'Andriamanitra velona indray. Izay efa maty fa hitsangana amin'inona? Hitsangana amin'ny maty. Ahoana ozy izy nanaovana batisa amin'ny maty raha tsy hitsangana izy? Raha tsy hitsangana tamin'ny maty Kristy, ahoana nanaovana olona batisa maty arahan'ny mpanahy io? Hitsanganana io ao. Koka sy reraky ny fahotana io. Kristy nitsangana tamin'ny maty, afaka atelona, dia isy olona vaovao koa androany hitsangana maty rehefa avy nalevona tao amin'io fasana io. Raha tsy mino an'izany ianareo aza mitehaka. Ataova amen mafy e. Amen. Halleluja. Dia io tempolo io ilay lazain'i Davida tamin'ny vaky teny voalohany. Ho atao lehibe io tempolo io mba ho hitan'ny mason'ny olona rehetra. Ary mba ely ny lazany sy ny voninahiny amin'ny tany rehetra. Dia mandehana ozy izy Davida amboary ny tempoly, amboary io tempoly na tempoly ara-baky teny io amboary. Na tempoly ara-panahy io vatana sy nofo aman-drà. Amboary io tempoly io. Ary ataovy lehibe mba hiely ny lazany sy ny voninahiny. Dia zany anie mampatonga antsika hita sy re ary fantatra ny lazany sy ny voninahiny. Satria efa tafatsangana le tempoly ary mbola mitsangana ary mbola misy tempoly vaovao mitsangana foana. Ary isaky mitsangana le tempoly dia fotsy manga miely ny lazany sy ny voninahiny eran-tany. Halleluja! Ao zany paster. Ao tsara zany. Hiely ny lazany. Ary dia tsy mandanga tokoa ny soratra masina. Fa miely tokoa ny lazany ty tempoly ty. Ty tempoly ty izay hiaran'ny fanenjena sy ny fanaratsiana sy ny opa sy ny lainga isan-karazany ny afafy. Atao amintsika. Za mbola vanaheno hoe misy olona hono miteny fa za ty hony tena fahafavoan'ny devolony fatorany devoly mihitsy fa ny vady koa dia nanisy fanafody azy eny natonga anambady azy ka dia voan'ny ody fity dia nasiana maloto mihitsy ny sakafo nohaniko dia tsy afaka amin'ilay vadiko tsono ny hafa tokony ho hafa ny vadiko fa tsy ny vadiko fa dia voafatotra. Dia zany dia ahely. Dia zay mahatsy madamako be vazivazy so ihany afa nasiana ody fity fa ratsy zany aho efa niala tetangao. Dia teny magagana dia misy olona mino an'izany dia tena ay fe zany mihitsy.
dia izany no ahely ny rehetrarehetra. Dia rehefa nanontaniako le olona ny teneniny zareo ny teneny io tozy indray le olona ny teneny azy. Zaho ty koa ne paster dia enjehana mafy mihitsy fa na dia ny zavatra tsy teneniko ary dia teneny ny olona daholo hoe izany no nataoko. Nefa izy le olona milaza hoe izy ny teny azy ianao tena misy manenjika ianao mihitsy fa lazain'ny olona ianao fa hoe zaho onona sy ny vadikotovy ty dia tena tsy hafa miala aminazy intsony fa tokony ho hafa no vado. Izy ndray miteny sambatra izay enjehana noho ny fahamarinana paster. Grave zany. Ka ity tempoly ity no atao enjehana, natao aratsiana, natao paopaina. Zay le fandravana an'le tempoly fa raha vao izy fa afaka teloana dia toka ahoana? Atsangako raha vao. Raha vao. Dia androany misy raha vao ny anarany ho alevina atao anaty rano ato. Tsy raha tota intsony izy mitsangana avy eo fa lasa inona? Lasa raha vao. Raha vao io tempoly io fa so ihany fa misy raha vao lehilahy sy raha vao vehivavy androany hiara-maty amin'ny Kristy, hiara levina amin'ny Kristy. Dia ataovy lehibe izany. Ataovy lehibe izany tempoly izany mba hely ny lazany sy ny voninahiny. Dia sy ho tokoa fa tsika miara-mila ny Kristy. Miara-mila ny Kristy tsika ary mpanompo ny Kristy tsika izay maty ny levina nitsangana araka ny soratra masina io manangana ilay tempoly. Androany zany nisy tempoly vaovao itsangana indray androany. Ary dia hely eran-tany ny lazan'izany satria ity toro-teny tsy afaka ataontsika ity mandeha amin'ny radio, mandeha amin'ny televizion, any amin'ny faritra tsirairay avy any, mandeha amin'ny internet, hely eran-tany, mandeha amin'ny YouTube. Hitantsika eo ny batisa androany indray fa miterinandro ity dia efa mivoaka io. Izany hoe mihely eran-tany ny lazany mba ho hita eran-tany ny voninahiny. Ka ny mampiavaka azy io fotsy manga io, lokon'ny lanitra inona? Fotsy sy manga. Izany hoe miezaka ny takatra ilay voninahitr'Andriamanitra eny ambony eny mba ho rita eran-tany ny lazany sy ny voninahiny. Meo voninahitra ilay mpanjaka ilay mpanjaka. Dia tsika hitsangana hivavaka ary amarana ny fotoana satria dia efa mafana dia mafana ny andro. Anjehoan'Andriamanitra ray eo izay tokoa ny ratsy fanahy sy mpitsangajanga. Fatrapitady famantarana. Misaotra raha eo fa na dia zany ary ny toetranay dia tsy mba manavakavaka tokoa Kristy ary tsy mizaha tavan'olona. Fa na ny fariseo sy ny mpanora-dalàna sy ny jiosy izay nanombo anao tao amin'ny hazo fijaliana aza Jesosy, izay tsy nino anao fa nilaza fa mpamitaka ianao, manana devoly ianao fa Belzeboba namoahanao devoly. Dia tsy nandringana reny ny olona reny ianao tompo fa mbola nanome azy ny famantarana ihany hoe famantarana omeko anareo dia izao raha vao tempoly io fa anatina telona dia atsangako. Tsy nino an'izany ry olona reo tamin'izany. Nilaza famantarana koa hoe Jona 3 andro sy 3 alina tao kibony hazan-drano fa izay koa ny zanak'olona hitoetra anatin'ny tany 3 andro sy 3 alina. Fa tsy nino an'izany koa ireo olona reo. Fa izay taranaka ankehitriny tompo. Rehefa nomenao zany hafatra izany dia nazava taminay fa hiara-maty aminao ny sary tiany zany ambara. Fa nizaniza atao batisa amin'ny Kristy dia miara-maty amin'ny Kristy, miara-milevina aminy, miara-mitsangana aminy araka ny soratra masina. Efa maty zay teo aloha nalevina fa tamin'ilay Kristy maty nilevina nitsangana tsy araka ny soratra masina noho ny tsy fahalalanay dia nitafy zany fitafiana ravina aviavy izany izay. Fa misaotra n'Andriamanitra ray eo fa hitanao ny fonay mibebaka, ny mivavaka, miantso ny anaranao isan'andro isan'andro. Fa tsy navelanao ho diso fanantenana izay ka anao hoe fa tsy namoaka devoly tamin'ny anaranao ve izay? Tsy nanasitrana tamin'ny anaranao ve izay? Tsy natao batisa tamin'ny anaranao ve izay? Tsy nanao asa soa lehibe tamin'ny anaranao ve izay? Inona ny didy tsy niraisinay tao am-piangonana? Ka nahoana no tsy fantatra ho izahay? Ankehitriny kosa tompo dia tsy mba ao anatin'izany kilasy izany intsony izay satria efa nalala ilay famantarana ary dia nandray ilay famantarana ka hiara-maty hiara-levina amin'ny Kristy izay ary hiara-itsangana aminy amin'ny fiainam-baovao. Ko dia misaotra anao tompo ny tainao reto vaoaka reto izay an'olo tena ho anao indray androany satria maro no antsoina ho ianao
fa vitsy no vidina dia isan'olombo fidy reto voakanao reto tompoko dia atolotra ianao ny dera sy niatsa amin'ny voninahitra mandrakizay ny anaran'i Jesosy Kristy ilay nampitsahatra ny fanatitra latsatra tamin'ny tsatsaky ny herinandro toetra tao pasana 3 andro sy 3 alina tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina no hanonona ny sangatana izany vavaka izany ho azy eny ny dera sy ny voninahitra mandrakizay. Halleluja, amen. Mirin, inona tonga mirin ohatran somary hafa kely fa sinona teo misy defa ela ve defa ela misy dia no nanao tena zao nanao zao tena hoe afaka sy viteka mbola misy farany nangatsika niary tamin'ny herinandro teo fa zao tena manga be le lanitra rehefa fotoana le anaovana le batisa zany dia ny rano koa ato manga ato koa zao ny rindrina ny sinoa zao fa manara dia atsika manao manga daholo manga dia manolo tena ny olona amin'ny mandro mangatsika zao zany tokony ho izy tokony tsisy olona hanolo tena zany fa tsy mahasakana ny olona zany izy satria mbo eo amin'ny 100 latsaka kely eo zany le nanao batisa dia soran'Andriamanitra fa nakamarony olona zany natahotra fa raha amin'le batisa ataontsika zany vitsy le 100 zany noho ny amin'ny andro ririnina zany fa ny olona moa zany mbola malemy le finoany fa raha matanjaka ny finoany tsy matahotra antsika zany ny olona nefa na zany aza mbola nisy 100 latsaka kely dia mahafinaritra zany satria Andriamanitra zany tena manana ny olom-boafidiny foana zany ka tsy reny olom-boafidy reny tsy voasakana na ririnina na hafanana na lohataona rehefa tonga ny antso dia manolo tena ny Ampusy fagnahy no anangatoko ny agnaranao amin'ny heriko jiaby nidereko ny agnaranao fô anao raiky rô no antony aho velomako ka hidera ny agnaranao ampusy fagnahy no anangatoko ny agnaranao amin'ny heriko jiaby nidereko ny agnaranao fô anao raiky rô no antony aho velomako ka hidera ny agnaranao Fire no mita, young no le pensa, anila no mosa. Fire no mita, young no le pensa, anila no mosa. Oh, 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 dit mi dirà nosa ai. Oh, oh, oh,
Antanana ny fiainanay Ianao mpamonjinay Kamboloteranay Reto midiranao zahay Antanana ny fiainanay Ianao mpamonjinay Kamboloteranay Andramanitra mahery Tsisy mpamonjy ty Miantsona ireo sefery Namony eno any ampanoty ty Sandrinao antonyerinao Matanjaka tokoa ho ambany elatrao Tsy atahotra na osa fa satria efa Voafidinao fa osatrao Iantitra aminao zahay Ianao ambony, ianao mahay Tsisy egaly, tsisy otranao Ka aminao ao de tsy anay Fidirana lalandava Jesosy kapiteny de sava Anandratra ny anaranao fona Hallelujah Fire no me Yellow like cancer Anilano wonsa Fire no me Yellow like cancer Anilano wonsa Dito mi dirano sa ay Antanana ng fiainanay Yano pamundinay Kambuluteranay Dito mi dirano sa ay Milansino intsoniny fony elany jalina Ela loatra ny anjara masoandro androny fifaliana Fanantenana nomena andresena ny tsy finona Fa izy Andriamanitra manala mifababona Nanonofia hoe mitranoko lasa ngoza be Trano tsisy fiangarane Feno fahasambarane Nanonofia hoe miaina ny hafaliny mpanome Fokavona ve ianao Iaina zava-baovao Fa indrotazako ny fiovane Mbola tô felatana nefa tô tsy azo ialane Foko faingana ny omana Asa miandry fagagana Fa tonga de mitsangana Fa indrotazako ny fiovane Mbola tô felatana nefa tô tsy azo ialane Foko faingana ny omana Tsy lavitra fagagana Fa tonga de mitsangana Nauzuna nambupuninu na fangezana Efa vutra viani andante Tenifika sana Sitara kure Andriamanitra tumpuni futona Faizi Andriamanitra manala mfababuna Wow Nanonofia hoe restika mzay wanfanta Tunga nyambu mfalalan Nani mayazo tata nfazavana Nanonofia hoe vavunzi tawalan retanana Fukavuna veyanao Yana zavabauvao Fainduta Raisuar mitsotranao avy amin'ny tompony ary Jehova dia teny musisi arona ka nanao taminy hoe izao teny izao no entinareo mitsodrano ny zanak'Israely hita ianao ka hiaro anao ane Jehova ampamiramiratra ny taviny aminao ane Jehova ka hamindra fo aminao anandratra ny taviny aminao ane Jehova ka hanome anao ny fiadanana
tsangana